Amaly an'ity fanontanian'ireo didy itsika androany hoe ahoana ny mi-héberger site web. Sy hoe ohatran'izay koa ny application mobile, ny application mobile moa zany déployena kokoa fa tsy hoe hébergena. Dia ataoko hoe tao aorianan'ny nahitan'ireo dia an'ilay site web ny Stage sy le fa any amin'ny Play Store sy App Store no nanontaniany an'izay fanontaniana izay. Ho anareo manokana zany valeko satria tsy afaka hiteny hoe reto daholo ny fomba fihébergena site web fa ho an'ireo ny valiko. Ity Stage ity natao tamin'ny Next.js dia ilay application mobile natao tamin'ny Expo React Native. Andao aloha resahantsika momba an'ilay Next.js e. Nanaovana ny hébergement an'ity hitantsika eto ity zao ny voalohany resahako angamba dia hitantsika hoe misy nom de domaine eto ambony eto. Ny nom de domaine loa.dev dia nividiko tany amin'ny Google Domain tamin'izy mbola nisy. Fa amin'izao izy efa mivadika ao amin'ny Squarespace ny figéreko an'ireo nom de domaine ireo. Fa nefa tsy ao amin'ny Squarespace no milalao an'ilay DNS fa ato amin'ny Cloudflare. Ato zany ilay tiako teneno hoe DNS zavatra anankiray isany ny ataony izao ohatra hoe ity sous-domaine ity mitifitra maka universel amin'ity site web ity. Dia tamin'izay fotoana izay vidanako an'io domaine loa.dev io $12. Dia mbola ohatran'izay ny vidiny hatramin'izao na ao amin'ny Squarespace ary no mandoa an'izay $12 isan-taona. Dia ho an'ilay site web indray izao raha ohatra hoe héberger site web zany hoe site web Next.js ao aty ozy ato eo, atao ilay projet dia atao ilay dev, atao hoe efa aorianan'izay zany tsika izay vao mieritreritra an'ilay déploiement. Rehefa vita ilay code rehetrarehetra dia alefa makany amin'ny GitHub. Raha ohatra hoe atao amin'ny VS Code zao tsika dia tonga dia misy an'ity hoe source control ity eto. Dia raha mbola tsy lasa any ilay izy dia misy soratra hoe publish to GitHub zay guidage ilay interface kely eto fotsiny dia efa ampy. Tsy haiko raha betsaka ny mbola tsy mahay an'izay partie izay fa tenenana raha misy mbola tsy mahay dia mety afaka hanao vidéo momba an'izay koa. Aorianan'izay ilay izy dia tonga any amin'ny GitHub. Dia avy eo nataoko nanokatra Vercel, mila manana compte eto amin'ny Vercel zany. Dia avy eo manao ianao hoe add new project dia aorianan'ny add new project dia afaka importenao maka ato anatin'ny Vercel le sitenao na Next.js io mihoatra maromaro ihany ny raisiny an-tanana. Ny PHP mety mbola hafa indray, izay en général. Fa rehefa avy eo tsinona afaka hoe any amin'ny paramètre an'iny izy avy nimportenao iny ianao rehefa avy eo no mametraka an'ilay hoe ny domaine n'ity tsy ilay stage zao ity ity ilay stage ity hoe ity site web ity dia alatsao ao amin'ny sous-domaine hoe stage.loa.dev. Izay no mi-héberger an'ilay site. Dia izay zavatra rehetrarehetra izay izao ho an'ilay site mahamaimpoana. Dia ho an'ny application mobile indray raha hoe te hampiditra application ato amin'ny Google Play dia mila manana compte développeur Google Play. Dia avy eo miditra mankaty amin'ity hoe Google Play Console ity. Dia anaovana an'io tamin'izay fotoana izay $25 indray mandoa. Mandoa $25 indray mandeha ianao dia afaka mipublier application mankaty amin'ny Google Play Store. Dia afaka mamorona application avy eto fotsiny ianao. Ity misy an'ity hoe create app ity. Maromaro ihany ny zavatra ilaina rehefa mampiditra application ohatran'izao dia efa mampiomana anao sahady amin'izay. Dia rehefa miforona ilay izy dia avy eo mila batainao ilay fichier AAP ohatran'ny hoe APK ihany ilay izy fa ohatran'ny hoe de forme-na bundle misy zavatra hafa miaraka amin'ilay izy dia rehefa tafiditra ao izay dia mandalo review rehefa vita izay dia mipoitra ilay application anao. Dia ho an'ny App Store indray dia mila mamorona compte développeur aty amin'ny App Store Connect.
appstoreconnect.apple.com. dia mila mandoa ianao $99 isan-taona mba hiazonana an'io compte App Store Connect anao io. Dia rehefa tafiditra ao ianao dia ao amin'ny app te hipoitra video koa ny lery. Dia ao amin'ny apps dia afaka aveto ianao ohatran'ilay teo ihany hoe mamorona application vaovao. Ampidirinao daholo ny détail rehetrarehetra ilaina momba an'ilay izy ny App Store indray misy an'ity hoe transporteur ty ianao koa zany mila manana MacBook na iMac na tsy haiko zavatra misy macOS ampiasaina zany andefasana le fichier IPA satria izay ny iOS zany alefa makany anatin'le App Store Connect. Ny anazy tsy hoe fichier le fichier dia tonga dia bataina makaty fa alaina le fichier dia alefa amin'ny alalan'ity transporteur ty. Dia nefa satria le izy React native dia afaka ampiasaina koa EAS tonga dia mandefa an'ilay application makaty. Asikely aloha fa ty izany ity ohatran'ny afaka alefanao avy amin'ny alalan'ny EAS koa le application iOS makaty amin'ny App Store Connect aty dia tonga dia référencena fotsiny iny rehefa avy eo. Avy eo an'ilay application React native manokana ohatran'ilay teo ihany hoe efa namboarinao ilay application fa efa makany amin'ilay hoe ahoana ny mi-héberger anazy tsika zao. Dia ity zao misy an'ity hoe dia makaty amin'ny expo.dev ny ataoko misy fomba hafa tsy ity fa ny ataoko ty ohatra le application expo atsika ary tsy ity le application expo fa ty. Dia efa manana GitHub io efa manana rehetrarehetra io dia mamorona compte ato amin'ny expo.dev. Dia rehefa avy mamorona compte amin'ny expo.dev dia milogin avy ato amin'ny expo ato misy an'ilay atsondry zareo hoe EAS CLI. Io zany ahafahana mi-interagir amin'ity expo.dev ty andefasanao an'le application anao makany. Dia ny ataon'ny expo.dev izy no mibuild an'le application anao. Afaka ianao ihany manao anazy fa hoy izay hoe soa ihany izy fa manao anazy fa voafetra nefa ny ataony ohatran'ny 100 build isam-bolana. Ho anahy moa zany be dia be zany satria afaka mibuild an'le application zany ho an'ny iOS sy Android isan'andro. Sa hoe 10 isay ohatran'ny 10 indray. Rehefa mandeha tsara application anao dia tester tsara dia misy an'ity commande ity hoe EAS build en plateforme all ataonao. Dia rehefa ataonao iny commande iny misy partie an'ny application anao compileny ao misy test tonga dia ataony eo amin'ny machine anao eo ihany. Dia aorianan'izay izy mi-upload an'iny makaty amin'ny expo. Rehefa tonga aty izy hitanao eto hoe en progrès na hoe misy erreur le build an'le application anao. Dia tsy hoe aty ianao zay vao mahita erreur raha misy erreur fa tokony akamaroan'ny erreur moa hitantsika ao anatin'ny test ao. Rehefa manao an'ity commande ity ohatra zao hoe open Android variant release dia tonga dia tena mi-installer an'le izy ao anaty Android anao io. Dia izany hoe raha misy zany ny erreur na build hafa dia tokony hita ao. Dia ohatran'izay koa ny iOS ny anazandreo configuration release. Dia tonga aty le application anao. Dia raha le application Android dia afaka téléchargenao eto le AB resantsika tamin'ny voalohany dia bataina makaty amin'le Play Store. Raha ohatra ka iOS indray izy rehefa makato ianao dia afaka téléchargena le IPA dia avy eo alefa amin'le transporteur ohatran'ilay noteneniko teo. Nefa koa afaka ity zao ny eto tonga dia hoe view submission satria efa any le izy. Raha mbola tsy ny submité koa dia misy commande hoe submitena makany amin'ny App Store Connect le izy. Dia efa misy commande manao an'izay moa atao amin'ilay anako teo. Ity misy an'ity hoe submit iOS ity rehefa manao hoe submit iOS dia le zavatra vao compileny teo nakany amin'ny EAS dia afaka tonga dia tenentsika anazy hoe alefaso makaty amin'ny App Store Connect iny.
de afaka tonga de sélectionnenany rehefa avy eo a le application iOS anao de afaka midéployer anao rehefa avy eo. Raha hoe ho an'olona mbola tsy nanao an'izay rehetrarehetra izay mihitsy aloha zany de ataoko hoe betsabetsaka ihany le procédure arahana. Mino aho fa mahavaly ny fanontanian'i Rudy zay a.